Izay no mahakasika ny vadiantsika makany amin'ny pejiny toekarena indray kosa nandray ny ambassadeur-ny afrikanina tatsimo sy ny ambassadeur mauricianina ny ministry ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina androany tetsy amin'ny braon'izy ireo tetsy Antaninarenina. Miiba ny mizanam-barotra na ny balance commerciale eo amin'ny firenena afrikanina tatsimo sy Madagasikara amin'ny entana izay ahondrany Madagasikara any Afrika Atsimo sy ny entana ahondrany firenena afrikanina tatsimo eto amintsika. Manana tombony betsaka ity firenena afrikanina ity amin'ny fahaizana sy ny traikefananany amin'ny fanodinana ny akora fototra mba hanana ny lanjany izay isany nampiroborobo ny ara-toekarenany. Isy ny fifanankalozana traikefa sy fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta nandritra ny resaka ny fanaovan'ny ministry ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina niaraka tamin'ny ambassadeur ny firenena afrikanina tatsimo androany. Tsika tsy manana entana ondrana any aminy, tsy manana entana transformé ondrana any aminy, vitsy balance commerciale atsika amin'ny Afrique du Sud tena mbola négatif. Zay ny fanomezana traikefa amin'izao fotoana zao koa amin'ny resaka ataontsika hoe misy inona ny dérèglement climatique, misy fiantraikany zany. Any amin'izareo ohatra any Afrique du Sud ny tena foto-sakafon'izareo dia ny katsaka. Mais amin'ilay resaka climat dia mety tsy ampy ny katsaka hohanin zareo any Afrique du Sud ohatra amin'ny fatra rehetrarehetra iny. Dia tsy maintsy tonga aty amintsika izy hoe ahoana ny fomba iarahantsika miasa ambolentsika katsaka aty amintsika, etsika ny transformer an'ilay katsaka zay vao ahondratsika any aminy. Zava-dehibe ihany koa zany anisan'ny iarahana miasa amin'izareo zany hoe manome asa ho an'ny vahoaka malagasy. Nisy ihany koa ny fifanarahana fiara-miasa iarahana amin'ny nosy maorisianina ahafahana manondrana akora efa voahodina any amin'ny nosy Maorisy. Azo tonenana fohy ny fikarakarana ny fandehanana makany Maorisy, fikarakarana ny protocole d'accord iarahana amin'ireo orinasa maorisianina, iarahana amin'ireo ataontsika hoe fanjakana maorisianina mba ahafahan'ny malagasy, ny orinasa malagasy manondrana ny akora efa voahodina any amin'ny pays tsisy elanelany tsona tsisy manakatsakany. Zany rehetra zany no iarahana miasa amin'izao fotoana zao ahafahantsika manosony an'izany atsoatsy. Mivelatra amin'ny firenena rehetra ny malagasy ary miara-miasa amin'ny firenen-kafa ho fanatsarana ny fiara-miasa sy fifanankalozana ny traikefa entina ampandrosoana ny lafin'ny ara-toekarena no anton'izany.